Fiatanany tompo daholo a tononona amintsika rehetrarehetra. Tsy reraka mihitsy any tenanay a mizara ny famarinan'ny soratra masina izay a tokony ho voaray antsika, ary indrindra ihany koa tsy mitazona poa ny am'ireo karazana fiantsina be da be isan-karazany a, ny karazana teny mandrapirapy a, ny teny ratsy a, ny opa sy ny endrika tahaka izany a, izay afafin'ireo a ataoko hoe tsy faly ny amin'ny famarinan'ny soratra masina izay zaraina eto amin'ny pejy, dia monsieur manifesté zany arak'ilay nolazaiko teo a, ho iadeo hoe miezaka mihitsy ihany koa tsy mitazona ampo, eny tena tsy mitazona ampo satria fantatray fa selon la Bible dia izay madio ampo ihany no ahitan'Andriamanitra. Eny ary tompoko, natsoiny Jesosy Kristy ny mpianatra 12 Matteo 4:9. Rehefa natsoiny Jesosy Kristy ny mpianatra 12 dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe: rehefa mivavaka ianareo dia manaova tahaka izao, rainay izay any an-danitra, vavaka nampianaran'ny tompo. Averiko indray a, natsoiny Jesosy Kristy ny mpianatra 12 dia hoy izy hoe rainay izay any an-danitra. Averiko ihany, rainay izay any an-danitra. Averiko farany, hoy Jesosy Kristy rainay izay any an-danitra. Jesosy Kristy mihitsy a eto no mampianatra, manome exemple fanoharana tena izy, ary misadrese amin'ny any ambony a ndraitsitoa amin'ny alalan'ny vavaka hoe raiko, rainay a izay any an-danitra. Maninona moa ny tenako no miasisy tamin'izay fizarana izay ary manindry an'izay a fampianaran' Jesosy Kristy izay ny amin'ny hoe rainay izay any an-danitra. Tsy mbola nisy mihitsy a teo amin'ny tantaran'ny soratra masina tao amin'ny Baiboly ka nisy témoignage andreo patriarka na ihany koa hoe raisitsika mihitsy Kristy Jesosy. Tsy nisy passage mihitsy tao amin'ny Baiboly ka niteny Kristy Jesosy hoe ohatra Nicodémos dia père spirituel, na ny mpisorona Képhas à l'époque dia père spirituel, na ihany koa hoe tsy fantatro izy mpanoradalàna izay toteny sy mamioditra teo amin'ny fiangonana hébreu à l'époque, ny fiangonana jiosy Israel à l'époque, dia père spirituel an Jesosy. Fa natsoiny ny mpianatra dia no teneniny hoe rehefa mivavaka ianareo dia misadrese atomomo zany ianareo, miafirme amin'ny alalan'ny soratra masina sy amin'ny alalan'ny tontolo ara-panahy, dia misadrese any ambony amin'ilay ray izay any an-danitra. Averiko indray, Jesosy Kristy mihitsy eto manome fanoharana hoe mpianatra izay manaiky ho mpianatra Jesosy zany amin'ny fahasakasaka izay tsy manaiky dia aiza no misadrese rainay izay any an-danitra. Arabaky teny mazava be ny exemple izay ataony Jesosy Kristy témoignage eto. Tsy sarotra nefa ny mandray an'izany, mino fotsiny ianao dia manatanteraka. Manaova toy izao izy Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra, ka raha manaiky ianao fa mpianatra Jesosy Kristy dia manao tahaka izay ihany koa hoe misadrese amin'ilay ray izay any an-danitra. Tsy sarotra le izy.
tsy compliqué, juste fotsiny ianao manaiky hoe raiko a rainay zay any an-danitra. Après moa ianao raha mbola te iolakolana hoe ihany na dadanay iny a nafaly ianao na tsy faly a, ino ny père spirituel anay a, ino no tsy haiko 3 points de suspension sy ny sisa be da be, anao ndray zay. Fa arak'ilay teny teo dia tsy mitsahatra mihitsy izay mizara ny fahamarinan'ny soratra masina, ahafahanao ahafahantsika mahatratra ny ohatry ny fahafenona plénitude ny soratra masina. Rainay zay any an-danitra. Eto zany dia amaranako azy dia mandinika ihany hoe zavatra tsotra simple ohatran'izany zay efa seho an Jesosy mihitsy ataony témoignage miaraka tamin'ny mpianatra, simple tsotra be tahaka izany. Manaiky fotsiny ianao araka ny teny Jesosy hoe rehefa mivavaka anareo dia manaova toy izao, rainay zay any an-danitra misadresy amin'ilay ray zay any an-danitra. Zay zavatra tokana sy tsotra simple izay fotsiny. Difficile be amin'ny mpino mandray azy. D'ailleurs raha rehefa zaraina le fahamarinana dia ilay mpino mihitsy mirenonce an'ilay fahamarinana, tena hoe manary mihitsy tsy mila an'izany fa mifikitra foana an'ilay fotom-pampianarana izay nasesika tao an-dohany. Dia izay mizarana zany ny tenanay sy izay naray an'izany fampianarana izany tsy ny tenako ihany koa fa tsy mitoka tena fa betsaka no manana an'izany fampianarana izany ka mizarana izany. Dia izahay indray ireny olona ireny indray no voateny ratsy voaopa sy ny sisa rehetrarehetra tsy fantatra intsony. Ka lozako raha tsy nitory fa tsy maninona lesy fa zaraiko foana dia araka ny tenin'ny mpianatra moa hoe rehefa vitanay izay tokony ho nataonay dia ampy anay izay. Zany hoe juste mizara fotsiny zany zay fa tsy maniry an'izaniza akory hoe anday an'izany fampianarana izany. Zay fotsiny le izy. Hoe ateo hoe zavatra simple tsotra be ohatr'izany ary moa manahira na ny olona ny mandray azy dia mandinika ihany hoe hitako ny tsy mety miakatra mihitsy ny niveau spirituel ny mpino eto Madagasikara zany. Hitako ilay firenena no vao maika miapodika ihany satria fampianarana tsotra simple juste hoe raisina fotsiny tahaka izany nomeny Jesosy Kristy atsika dia lavitsika. Tintinio ihany zany zavatra zarainantsika izany, tintinio ihany. Raha soa antsika rehetra tianao Jesosy.